Mandolitra ny arahaba tompoko, misy an'ity fikorontanana ity ato atsimon'ny Madagasikara izay miteraka alin-drano vaventy any amin'ny morontsiraka atsimo sy andrefan'ny nosy. Manan-kery izy io hatramin'ny rampitso alina fa vinavinaina ena miandalana kosa ny voalohany aloha ny aty amin'ny morontsiraka andrefana, ny alarobia kosa vao hidina miandalana izay any amin'ny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara. Miteraka fikorontanana ny fifamoivoizana ny ranomasina izy io arak'izany ary dia tsy tokony andrika mihitsy ny mpampiasan'ny ranomasina raha ho amin'ny rampitso. Raha ho atsakany sandavany ihany koa ny toromarika izay omeny manam-pahefana eny fotony eny mba hisorohana ny loza izay mety hisy eo. Raha ny foronana makany amin'ny herinandro kosa indray dia ny fisian'ity fikorontanana tatsimon'ny Madagasikara ity aloha no mamaritra ny toetry ny andro hatramin'ny alarobia ho avy izao, izay miteraka tsy fahamarina toeran'ny atmosfera ka mahatonga orana tandrifin-drahona mety harankotroka indraindray. Ny faritra avaratra sy ny faritra afovoany atsinanan'ny Madagasikara moa no tena voakasika izay. Manomboka amin'ny alakamisy ho avy izao kosa dia vinavinaina hikisaka miatsinanana ity fikorontanana ity ary hitoetra tsikelikely indray ny tsikony varatra aza na dia tsy maro toerana ary izay. Vinavinaina hiamaina tanteraka zany aloha ny andro amin'ny ankapobeny manomboka amin'ny alakamisy makany amin'ny faran'ny herinandro. Ny zavona kosa dia saika mitoetra trany aloha indrindra ny voamaraina ho antsika ato amin'ny voatany sy ny tapany atsimon'ny Madagasikara. Ny maripana mifanaraka amin'izay misongadina be ny fidinan'ny maripana ambany indrindra, izany hoe mangatsika aloha amin'ny ankapobeny ny alina sy ny voamaraina ho antsika eto amin'ny voatany sy ny tapany atsimon'ny nosy. Raha ny vinany toetry ny andro amin'ny rampitso maraina izao dia azo orana tandrifin-drahona ny morontsiraka ny faritra atsinanana avadivavafito vinany mety hipaka hatrany farafangana. Ny faritra sisa rehetra kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny aoriany ny fisavany ny zavona voamaraina eto amin'ny voatany iray manontolo sy ny tapany atsimon'ny Madagasikara. Raha ho an'ny tolakandro kosa indray dia azo orana tandrifin-drahona mety harankotroka indraindray aty amin'ny faritra Diana, Sofia, Alaotra Mangoro, Atsinanana, Vatovavafito vinany. Andrahona mety hisy ihany ny Erjika hisina orana tandrifin-drahona aty amin'ny faritra Boeny, Betsiboka, Bongolava, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Moromany ary ny tendrony atsimon'ny Madagasikara. Ny faritra aty amin'ny faritra avaratra atsinanana sy ny tany atsimon'ny nosy kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana kosa indray dia manodidina eo amin'ny 10 ka hatramin'ny 14 degré aloha ny maripana ambany indrindra ho antsika eto amin'ny afovoatany, manodidina eo amin'ny 14 na 15 degré kosa ny maripana ambony indrindra. Any amin'ny faritra Betsiboka sy Sofia moa dia mananky hatrany amin'ny 13 degré ny maripana ambony indrindra. Ndondray ro jerentsika ny vinany toetry ny andro amin'ny alarobia ho avy izao. Mitoetra trany aloha ny zavona ny voamaraina ho an'ny afovoatany sy ny tapany atsimon'ny nosy iray manontolo. Ny tolakandro kosa dia azo orana tandrifin-drahona mety harankotroka indraindray aty amin'ny faritra Diana, Sofia, Sava, Analanjorofo, Alaotra Mangoro, Atsinanana ary mety hipaka hatrany Vatovavafito vinany. Andrahona fa kely ihany ny Erjika mety hisina orana tandrifin-drahona ho aty amin'ny faritra Boeny, Betsiboka, Bongolava, Analamanga, Itasy, Vakinakaratra, Moromany, Matsiatrambony ary ny tendrony atsimon'ny Madagasikara. Ny faritra sisa rehetra tsy voatonona teo kosa dia andrahona mitsitokotoko amin'ny ankapobeny. Ny vinan'ny maripana amin'ny alarobia izay izao dia manodidina eo amin'ny 5 ka hatramin'ny 12 degré ny maripana ambany indrindra ho an'ny afovoatany, tsy mihoatra ny 20 degré kosa ny maripana ambony indrindra. Tsy dia misy fiovana firy moa ny any amin'ny faritra avaratra andrefana fa manodidina eo amin'ny 14 degré ny maripana ambony indrindra. Andao faranana ny vinany toetry ny andro amin'ny alakamisy ary izay dia saika miamaina aloha amin'ny ankapobeny ny faritra maro eto Madagasikara. Aty amin'ny faritra Diana sy Sofia no mety hisy tandrifin-drahona mitsitokotoko ihany amin'ny ankapobeny. Raha ny vinany maripana amin'ny alakamisy izay kosa indray ary dia manodidina amin'ny 13 degré hatrany aloha aty amin'ny faritra avaratra andrefana, 7 ka hatramin'ny 15 degré kosa maripana ho an'ny afovoatany. Morontsiraka atsinanana dia manodidina eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 13 degré ny maripana, raha toa ka eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 14 degré kosa any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Dia izay indray raha ny vinany toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy, manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.